ary hanalany ny dra ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tataom-baravaran'ny trano izay hihinanany azy. Amen. Eksodosy 12 ny 1-7. Mino ary havana fa fantapatatrao ihany ny tantara nakana izany tenin'Andriamanitra izany. Fa raha tsy fantatrao dia izao ny fandehany. Teksta anankiray nalaina tao amin'ny tantaran'ny fandalovan'Andriamanitra tao amin'ny tanànan'i Egypta. Izany tenin'Andriamanitra izany. Oviana io fotoana io tamin'ny fotoana izay amoahan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Dia izao ny baiko nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Alaivony ny ran'ilay biby izay hohaninareo ary ao ka hantentina amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana. Inona ny antony? Io no marika hamantaran'Andriamanitra rehefa handalo amin'ny alina ny anjely ny fahafatesana izay andripaka ny lahamatoa rehetra tao Egypta, izay tokantrano misy rana tentina amin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarana dia andalovan'Andriamanitra izy. Ary io ny ilazana an'ilay Paska io, satria ny dikany hoe Paska dia fandalovana. Mandalo Andriamanitra, mandalo mitondra fahafatesana ho an'izay rehetra manohatra azy, fa mandalo kosa mitondra fahavelomana amin'izay manaiky sy mahatoky azy. Ka ny ranony zanak'ondry no marika sy famantarana, hamantaran'Andriamanitra fa ity tokantrano ity dia mila ny fahavelomana avy amiko. Izany tantara izany ry hava dia manondro an'i Jesosy Kristy. Manondro ny ran'i Jesosy Kristy ilay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, ka izay mahatoky izany raha latsaka teo amin'ny hazo fijaliana izany dia mitondra fiainana ho azy Andriamanitra. Fa izay tsy mahatoky, izay manohatra, izay miteny ratsy, izay manaratsy sy manakihana dia hitondra fahafatesana ho azy zany. Zavatra roa no entin'ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany ry hava. Na izy hitondra fahafatesana, na izy hitondra fiainana. Fiainana ho an'ny izay mino azy, fiainana ho an'ny izay mahatoky azy. Io ny tondrona amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana. Fanontaniana ho anao ary izao, te hanana fiainana ve ianao? Dia izao ny valiny. Matoky an'i Jesosy sy ilay rano nilatsaka teo ambony hazo fijaliana. Izay manana ny zanaka no manana fiainana hoy ny tenin'Andriamanitra, fa izay tsy manana ny zanaka dia very any amin'ny helo. Izay mino ny zanaka no manana fiainana kosa ny tenin'Andriamanitra, fa izay tsy mino ny zanaka dia ho very. Maniry anana ny zanak'Andriamanitra ry hava. Maniry anana ny Jesosy Kristy. Fa ny rano izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho tsarovantsika amin'ny zoma masina izany fanoloran-tenany lehibe izany. Izay mino izany no manana fiainana. Ankehitriny aza dia miantehatra loatra amin'ny zavatra izao tontolo izao. Fa Jesosy Kristy anteherana, matoky azy, mino azy, vakio ny tenin'Andriamanitra hampiorina izany finoanao izany, fa ao amin'ny any no misy ny fahavelomana. Amen.